Jesosy eo hamindra fo aminay, magatakanao hamela ny helokay mpanotamahotra. Magatakanao hanadio anay ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Mazava ny teninao ino ny tananao sy fofa mahavonjy, ny sofinao sy lalitalovana fa mahare. Fa ny helokay no hevitra mampisaraka aminao, ka dia tahaka no natany haizahay. Mambrafo aminay Jesosy, mamelany helokay. Misaotra ny amin'ny teninao maro zay fanambaranao taminay. Ary misaotra amin'izao ora sy fotoana izao, azorinao eto mpanomponao mpanompo sy mahasoa, iranao mba ilaza ny hafatra avy aminao. Dia miasa mahery ianao ry fanahy masonao, ampiteny ny mpanomponao, aizana mandray ny hafatra avy aminao, mba sy ho fahalalana ara-saina, sy ho fitomboana ara-pahalalana fotsiny, fa tena fiainanay ka sy sanasanana iverina aminao, ibebaka fa ao aminao ihany no misy ny fiainana mandrakizay. Matoky anay Jesosy ho fahiteny araky ny habe ny fitiavanao ianao, ary zahay ampianaro handray sy hino ny teninao. Nianaro Jesosy Kristy tomponay, no anriana sy angatahana zany vavaky zany. Amen. Dia tanterana iaraha manana ny fisaoran'Andriamanitra, zay manataon'ireo mpanompon'Andriamanitra maro ny fandiny teto amin'ity kolopitra ity enina sy teto koa azy. Nagnome asika ity fotoana ity, izay vavolombelony famirampony amintsika mianakavy. Miaraba asika rehetra koa Trasozobeny fahadimy amin'ny 70 taony ny foazam-panahy teto ny tontolo lehibe farinay ity sao. Ary ny fahatelo dia maneho fisaora sy fankasitrahana ireo mpandamina mananome anjara amin'izao fivoriana masina izao. Dia amin'ny fifaliana tanteraka sy fanetrentena no anabatana sy lolohoavana zao anjara atolotrareo avy amin'ny Jesosy izao. Araky ny efa hitasika ao amin'ny programa, dia lahateny fahaenina zay misy lohahevitra sy andiny soratra masina no anjarasika amin'izao. Ny lohahevitra dia no hoe ny tena fibebahana antoky ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Ary ny perikopa ny tenin'Andriamanitra hanorenana azy dia ny Zakoba 5:20 sy 20. Zakoba 5:20 ka hatramin'ny 20. Zay raha sika amaky ny teny toy izao vakiny amin'ny anaran'i Jesosy tosika. Ry rahalahy, raha misy aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoana dia hamonjy fanahy sy ho faty sady hanarona heloka be. Amen. Dia eo andiny soratra masina io no amatohana ity lohateny hoe ny tena fibebahana antoky ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Dia ao amin'ny Zakoba no misy ny soratra masina zay misy ny lohateny sika, ka dia angamba raha mety sika dia mba hiezaky sika sy dia hivoaka matetiky ny bokin'ny Zakoba amin'ny lahateny eto, satria misy zavatra maro zay tena hita hoe tandrify na ny lohateny na ny fanevasika na ny tompolo lehibe farimena mahafibebahana azy ka mampibebaka ny olona zay kristianina kanefa hihelitro amin'ny sy fahamarinana sy ny fahadisoana maro samihafa.
ity dia tandrifo ny fampiasana hoa tena fidebahana satria nahoana lafiny roa. Jesosy raha nitoroteny voalohany dia nanao hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Raha ny heviny ao amin'ny Mateo dia tiala milaza hoe efa tonga Jesosy ka dia raisa, efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra ka dia midira ao ianareo. Ary raha raisina tsotra dia zao teo amin'ny batisa ny olona ny tafiditra ao fanjakan'Andriamanitra ka tsy dia akaiky araky ny eritreretantsika azy tsony firy kilometra na firy andro sisa fa efa ao teo amin'ny batisa ao fanjakan'Andriamanitra ny olona. Tahaka an'izany koa no voaresaka amin'ity epistiliny Jakoba ity zay somary manahirana ny Lutera ny namaky azy. Samy manana ny raha manahirana azy moa, fa ny nanahirana ny Lutera tamin'izay dia miady tamin'ny fampianarana diso izay milazany hoe amidy ny famelan-keloka izay manambola ary mahazo azy, kanefa hitany tao amin'ny Romano ny marina amin'ny finoana ihany no velona. Kanefa rehefa mamaky epistiloan'ny Jakoba, le misoratany Jakoba izy dia mahita resaka misopisompirana zay manao maty ny finoana raha tsy misy asa, hamarinina amin'ny asa ihany ny olo sisisy. Dia fotontana teo ny fahalalany ary dia nahatonga azy niteny hoe epistily milolo ty zao ty. Raha miteny an'izany tsy manomesiny ny Lutera fa tahaka ny raha tsy voadinika rehetra, fa rehefa voadinika tsara dia fantasa hoe mitombony ihany le zavatra lazaina. Ka ny epistily soratany Jakoba araky ny efa nilazaina teto dia nosoratana ho an'ny olona efa kristiana, olo efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa manao akory hoy mpampianatra teto tamin'ny maray somary nandalo toe zavatra henjakenjana ny kristiana na ara-piarahamonina na ara-toekarena, ary io zavatra henjana ny nanovana io dia niteraka re zavatra anakiroa reny. Niteraka fahamatimatesana ara-pinoana, matimaty ny finoana, ary tsy narisika tamin'ny fiainam-pitiavana ny kristiana. Io mivokana. Ka ny kristiana zay tenenany Jakoba eto dia mazava ho azy araka izany kristiana, fa kristiana matimaty amin'ny finoana sady tsy dia marisika amin'ny fitiavana. Raha ny mariny dia fomba malefaka entina hinazany zany fa kristiana voa, kristiana simba, kristiana ny veron-dalana, kristiana ny verona ny fahafatesana. Io no anoratany Jakoba ity epistily izay misy ny tenin'Andriamanitra etonany lohateny ity. Amin'izany dia zao zay kenireny Jakoba dia dinidinika hatao amin'ny reto olo mihemitra raha zay no azo lasana azy. Dinidinika hatao amin'ny reto olo mandeha amin'ny tsy fahamarinana raha ny filazan'ny perikopa azy. Dinidinika hatao amin'ny olona zay mandeha makany amin'ny fahadisoana. Io no kenireny Jakoba raha manorata ity tenin'Andriamanitra ity. Arak'izany dia zao tena tandrivy ary mazava ho azy no fa efa ekenao soatra masina na dia niadiana hevitra azy, niadiana Lutera hevitra azy, fa tena soatra masina io, tena tandrivy. Zao antony anoratany Jakoba zao satria ny kristiana savela hipetraka amin'ny mahafamatimaty finoana azy. Ny kristiana savela hipetraka amin'izany malayo sy tehaino fitiavana izany. Ny kristiana savela handeha amin'izany tsy fahamarina amin'izany. Ny kristiana savela hilomano amin'izany fahadisoana izany. Fahasona izy hiverina, anaovana dinidinika izy ahery mba hiverina hiala amin'izany rehetrarehetra izany. Ary io dia tsy Jakoba ihany fa na i Paoly raha tena mandinika ny teolozian'i Paoly dia tena izany. Fa i Paoly amin'ny soratra rehetra soratany dia ahitana amin'irety zavatra rehetra mampianatsy izy. Ataony mpandinika soratra masina mpanao teolozia hoe mampianatsy izy milaza ny lafiny dogmatika ny amin'ny hinoana dia Jesosy Kristy irery ihany izay ananana famonjena. Fa mitapany kosa dia zao rehefa mino ny olona dia misy fiainam-baovao tsy maintsy hiainany ao. Ohatra, raha mampianatsy izy ao amin'ny Romana ny toko voalohany ka hatramin'ny faha 1:20 ataony mpandinika io fampianaram-pinoana ny amin'ny Jesosy fanamarina maimai-poana. Fa manomboka amin'ny toko faha 2:20 izy gazo ampiloro ny tenanareo mifanaty zavely ary misy ireo fananarana maro samihafa. Ao amin'ny Galatiana izay mitovitovy amin'ny Jakoba ihany raha dinina satria
ny fiangonan'ny Galatia zay fiangonana naorin'ny Paolo tamin'ny filazana sara velika vita amin'ny fampianaran-diso. Zareo ny Galatiana toko 15 fa manana sy Paolo ao avariny sara ny hoe zao no atao filany nofo sy ny fiainanaranofo ary farany tagnisany piarary miasan'ny nofo de zao zangazangana mizezizezoana mifahalitoana filalavan-drazy fanaovana ondrano sisisisisisy zao lo magnany azy lazaiko aminareo tahaka anefa ny lazaiky azy fa izay manao zany ina mitomo sy andova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe na de efa kristianina azy mitao Galatia kanefa iveny milomano amin'ny adalana iray dia arangaranga ny Paolo mazava hoe sy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ka sy zavatra vaovao ty resaka resahana ty fa tena fampianarana soratra maso tokoa ary ny fifoazana koa dia saiky zany io le mitantarainy kristianina fa misy an'ity misy an'ry misy an'izao raha rehetra zao io miantsoana azy bebaka satria tsy andeferan'Andriamanitra na zay Paoly amin'ny teny mazava ao amin'ny Romanina toko 4 hoe dia sanakasika ve zay rehefa mino rehefa namray ny fahasoava va mahitoa tamin'ny ontahany ve ina vany sy mba hoe sia fa ina vany sanatria zany minga haisika mamielaneny tao sia sy ny sanatria ny sia va nama manefa beva fa ny sanatria ina zany hoe zavatra tsy azo andeferany zany dia hoe hamafisikianeny hoe sy mandova fanjakan'Andriamanitra zay kristianina kanefa hinanao adalana ilalao fahotana ilalao zao fahantoana zao agena rehetra izao. Io no nandroatany Jakoba ity taratasy ity ka ilazana ny hoe afoy ny olona na dia ao ny zavatra santratrehany mba hibebaka mba hiverina amin'ny tena fiainy. Ny fitarahan-ten'ny epistily Jakoba dia inoana fa fanasasika teto araky ny hita programa ary ny tompo no nanao azy teto. Raha misy koa ny tompon'ny testamenta vao amin'ny Efélemy ity dia docteur Jean Didier raha fanimany izy nomeny Jesosy ny tompony lakile io izy no fanampianatra fa zay beverena kely be ity io epistily soratany Jakoba io zay fanazana teto tamaragna koa ho an'ny olona maro ny fiangonana sa voafaty dia sy dia tena misy fitohizan-kevitra mazava tahaka mihita ohatra raha mijery sika ny Romana doa ny toko voalohany ka hatramin'ny faha 1 zao ny toko faha 2 ka hatramin'izao zao tsy dia misy an'izay loatra izy fa saika atotatotana fananara atotatotana fampianara zavatra penapena reto ny mila hisy reto ny mila bebana reto ny mila ialana reto ny mila tao reto ny mila sala am'izao ka ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 20 amin'ny toko faha 5 dia anatra samihafa roa ao ny andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 20 amin'ny toko faha 5 dia anatra samihafa roa ao ka le anjarasika zany ny andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 20 dia tafiditra ao agnatiny atao hoe anatra samihafa apahany amin'ilay anatra samihafa zay arosony Jakoba ho resahany mibebaha ary ampibebaha ny olo zay ho resaky io mibebaha ary ampibebaha ny olo veribery ny teny io teto aoka hipepa miatefatsika resika fa ny fanontaniana lehibe dia ity fatasahoaby veto raha tokony mibebaha ray mandeha zay raha tsy diso aho taloha volana Jolay asa taona firy ngamba io misy ray aman-drenym-piangonana narary dia nentina teo amin'ny hopitaly am'izany fahivolafilo amin'ny 10 any raiky amin'ny 10 any dia misy ray aman-dreny maromaro magnatrika ny marary io dia le marary tamin'izay tatao testana tension isaky miadiny raiky zarena ny tension isaky miadiny raiky satria io no sy fahasalamana dia lay maro mety hosany roapolo anay io magnatriky io dia io anao koa ny fivoarany aretiny dia satria eo fa hita ho ina ro atao dia rehefa magnerinery ireo mpiasan'ny fahasalamana reo dia koa tirangahy anankiray dao angamba zareko ny tensionko zao dia zarena ny tension dia milaza ny tensiomètre dia gaga le mpijery tension avery ny fagnoroana avery ny fagnoteny dia farany ny teny simba angamba ty tensiomètre ty dia hoy le rangahy firy lasa miao dia namany le madozeny tao nazay tsy tena tadeko le chiffre fa
race 22 zay dia 23 mahery tension. Dia hoy le rangahy zao roy dia miainga le rangahy rehefa avy eo. Dia iny resaka aminay mitreko sady mihena iny miteny eo amin'io le dokotera lehibe satria mamikialy anay io any. Eo le dokotera lehibe ny sady fatany zay zao no teny raha natao zay ndagna kilonga hoe mijery ny tension-ko izy fa koatra 23 zay sy diso ny fitadiako 23 zao ny tension-ko dia osa hita isan'ny tensiomètre natao hoe simba mihehy iny resaka iny. Dia hoy dokotera taiza dokotera mandrery zany no taiza hona rada anao fa zany efa mihina fanafody asa fa mihina fanafody ina ny sahinanao fanafody airana mivitako hina alo sanandro. Dia hoy le dokotera dia milaza aminao aho efa sava-namanay koa anao. Dia milaza aminao aho efa sava-namanay koa anao. Andron'io apisy fody anao foana vady mihinana fanafody anao manomboka androany hinana fanafody natasa. Ina no hafasatiana hapitaina zao no tiana hapitaina. Ny tension nefa 22 mahery fa iva lasa mahalalo amarary. Ny tension nefa 22 mahery iva lasa manaiky ho amarary. Ina no ampifandraisana zany amin'ny tiresaka eky. Maro ny aretina efa mety hitatenana sika hoe efa sama-namanay koa anao fa anao sa mahalalo aretina ty mahazo aho. Dia fernety dia ferna motifosote ferna mirimrioerany toby io dia ferna modiana ferna mody fiangonana isan'ady fa ferna modiana. Zany manaisa sika ka sy maintsy izery le zavatra visivisy raiky zay tsy hivoaka ny filaliana ny tantaratasy soatany Jakoba isika amin'iraiky hoe inona sininazy reo zavatra tany sainy Jakoba fa aretina efa mamono tokony bebana zay mety mianatra zao ny zavatra mariny koriavo ary everiko fa mariny ty matovana misy ty androany ty fa na misy ty fahadimy amin'ny 20 taona ty ka afaka tongety sika zao ny dikan'izany fa na mamindra fo amintsika Jesosy fa na hamela ny henitsika Jesosy. Io ny tadidy voalohany. Fa ny tadidy faharoa ity matokoa ny ferneto matokoa anao ny ferneto misy raha tokony hodininao. Io dia tadidy sara fa sa misy angidy tonga andrivo zao eto ady mba sombana lalaka moa ko avy amin'ny farimena avety dia hodina foisany zany eto. Fa zao tenan'Andriamanitra zao handiny asika sara mba tena hipetraka ny tena fibebana ka ozirena ny aretina ary tena hibebana mba havasika ny fiainana mandrasaka mba tsy hoentina mody teto ny karazana aretina maro sy afanaovan'ny dokotera efa sanamanay koa anao raha zao toefa aretinao zao fa vanany rangahy io mandra zao fa efa mariny 5 taona lasa zay nefa taona vanany izy satria anao koa nanomboka teo izy dia tsy maintsy mihinana amin'ilay fanafody. Dia hilomano ihany ato anatin'ity epistily soatany Jakoba ty hoy iaho sika handinika hizery ina ny aretina zay itomorany Jesosy ahety ina no aretina itomorany Jesosy kamila hibeba hamiraisako famelan-kely koa fa andro mbola amelan'Andriamanitra ny henitsika zao. Dia raha anatin'ny epistily Jakoba sika dia be ao handresika tena sara fa rehefa teo am-piomanana dia nieritseritra hoe ity dimity no ho resana ho fanombohana mandimy tena ary rehefa hitasika izy dimy dia hanomboka hanohy anisa sika hameha mifindra ny tanana raika koa ho folo hifindra ny rafa-tongo sa ho 20 hifindra ny volondoha isaoko raikraiky fa be ny fahotasika be ny atososika be ny adalasika itomorany Jesosy asiketo mba hositranona mba hibebasika. Dimy no eritreretina hanombohana dia mazava ho azy fa safeno zany fanombohana oso dia fanahy masina ameno azy fanahy masina hahatonga reo zavatra dimy reo tena hibebasika koa. Voalohany ty zao amin'ireo dimy reo dia amizay masaha dimy dia amin'ray tanatagnana sana am'izao fara ray moa telo efatra dimy dia na miapasa ny tagnanao na mivokona dia dimy ihany dimy miapasa dimy mivoko dimy ro tianao resana hanombohana am'izao resaka zao. Inona ny voalohany riava zao no nanarany Jakoba ao amin'ny toko voalohany 5 ka hatramin'ny 7 toko voalohany 5 ka hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 7 zao ny vaitiny io resaka ao
Ao assim mpiainy fotsiny ny tenin'Andriamanitra ianareo fa ho mpanao inona? Mpakatoro teny. Ao ko mpakatoro teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany. Io ro aretina voalohany. Aramana, io ny fototsy aretina, ary ao koa ny fototsiny fanasitrana. Zao ny fomba filazan'ny Jakoba azy. Ny fiainan'ny kristianina tamin'izay, ny fiainan'ny kristianina matimaty tamin'izay. Tahaka ny olo mijery fitarasa ny olo tamin'izay. Ina le mijery fitarasa? Io misy fitarasa dia misangana eo anao dia hitanao eo ny tegnanao. Io dia mazavazara anao io. Fa vo miodina teo anao, ino amizay ro hitanao? Raha hafa ro hitanao. Azo anao misy fitarasa dia io ny tegna. Fa rehefa miala tao dia anareo ro hitako, raha rehetra rehetra ro hitako. Io no ilazany azy. Ino ny tena lazaina amizany? Sy tena mamaka, sy tena iainana, sy tena tonga fiainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra fa lasa raha pre fotsiny, lasa raha tao fotsiny ny miaino azy. Ary io ny fotsiny aretina rehetra, io ny fotsiny fahavoazana rehetra, io ny fotsiny adalana rehetra satria ny tenin'Andriamanitra sy mitombo sy mamaka ao anazy. Dia lasa ny fisainako viavy. Ina zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra sy tena mety hahazo maka ao amintsika. Zao ny fomba filazany na ny mpilapany fizoravolombelona teo dia milaza hoe ity fanomena ity ino izy? Lakolosy fara anairansika ibeko. Dia ho koa mpampianatra teny tamin'ny maray tena soariny sany hoe lakolosy ny tenin'Andriamanitra. Dia misy tantara tahaka an'izao. Mino fa maro isika mahalala ny voro atao hoe vorondolo. Vorondolo. Ny vorondolo no toetra ny vorondolo. Anisan'ny izy sy mba mamboatrano fa zay raha zay anofanofana eny dia anofana. Dia navita tilikambo izy ty fiangonana anankiray. Tao ny vorondolo no toatsy satria vanasana hazo nakoloso zany. Dia lasa trano vorondolo aloha. Tosa tao ny vorondolo na hazo. Dia rehefa nagnano ezaka lakolosy ny fiangonana nahazo lakolosy. Dia ny lakolosy ety ambany, ny vorondolo ka eo ambony ao tena fipetrahana. Dia tamin'ny voalohany, vo miketroka ny lakolosy, rovana dia koa sa hita lalana ny vorondolo milefa tao voalohany. Faharoa dia fa natahaka izay. Fahatelo dia fa natahaka izay. Tsy eo fahaefatra fahadimy, lakolosy magneno ambany eo, maso no libe ambony eo. Samy hesika koa ny vorondolo. Dia io le ataon'olo hoe vorondolo zadakolosy. Io le ataon'olo vorondolo zadakolosy. Fanontaniana, ny zavatra misanga tamin'izay sy mifanen'ny lakolosy ro niova fa ny toepony vorondolo zatra lakolosy. Satao mibebava ve sika? Satao mifankatiava ve sika? Mihena ve ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra? Fa mitsia, fa ny toeposika no zatra mihaino ny tenin'Andriamanitra. Zatra mandre tenin'Andriamanitra. Ka tsy mandraisany sika isony na ho lazainao akorina hanika mitombo zao karazana faharasiana, zao karazam-pahadalana rehetra. Mitombo nisan'ny mamambra kristianina, mitombo nisan'ny mpianatra isa-tao, mitombo nisan'ny pastora isa-tao, fa mitombo ny adalana tsy zavatra sy manjary na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny firenena. Tsy marina ve zany? Marina zany fa tsy milanao hamaly. Marina zany. Ny toepo tahaka ny toepony vorondolo zatra mandre tenin'Andriamanitra. Aoka andiniky ariavana, aoka andiniky aretina hitondrana siketo zany. Efa sarefony ny siro ny tenin'Andriamanitra, efa sarefony ny hery ny tenin'Andriamanitra. Hanika ny tony safatasika koa ny atao fahotana sy ny safahotana fa dia milomano tahaka ny tianakanamano diso manasano dia samy manao saipata, samy manao zitondrano ny tena. Riavana, io tenin'Andriamanitra io no mitondra fiaina. Io tenin'Andriamanitra io no mitarika asika ho mitena fibebahana marina. Ary raha mitena ho tenin'Andriamanitra dia zao, hoy Lutera. Ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly dia zao maha Baiboly azy, Jesosy ao anatiny.
Jesosy ao agnatiny. Fa raha ny tegn'Andriamanitra na ny baiboly sy manambarany Jesosy sy ahitanany Jesosy zavatra roana sa misy miniminina zany. Dia zao hoy ty rangahy anankiray voateny bebaka fifoazana izy. Olo nanarapony tamin'izao tontolo fa ny bebaka tonga fifoazana. Zao ny teniny. Zao zavatra ataony. Dia raha saiky maty roana izy Jesosy fa dia nivaingivaingy maty tamin'izao tontolo. Ke raha anao vary hoanina, anao ro akanjo hitafiany, anao ro androany, anao ro apiso, anao raha ampitany saia ho azy. Jesosy ho zavatra rehetra. Ino ny tena lazaina amin'izany? Jesosy ho ambarany tenin'Andriamanitra. Fa raha tsy mahita ny Jesosy eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia tahaka dia sahala amin'ny olo zao nany rehefa ataoko sary, sahala amin'ny olo manana compte amin'ny banky fa laky ariary sao. Manana compte ve moa manana compte firy, compte roa fa laky ariary sao. Sahala amin'izany olo mandray tenin'Andriamanitra, sahala amin'izany olo milaza baiboly kanefa tsy manana ny Jesosy ho fiainana. Tahaka ny olona manana tranom-bary lehibe, ny roa ty fiangonana ty fa laky akotraika sao. Alibe ny azao ny tranom-bariko, firy vatany varo ao sa misy. Tahaka ny olona milaza boatina tantely anankiray, tana ataosika toka tantely anankiray, fa sa misy ao leky reny tantely raiky, aleky mamy tantely raiky, baozina fotsiny ny tombo. Tahaka an'izany ny tenin'Andriamanitra, tahaka an'izany soatra masy, raha tsy manombo, ary raha fiandraisantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Amin'izany Jesosy, dia Jesosy andrazana anandanisa, fa Jesosy vary hoanina, Jesosy akanjo anaovana, Jesosy idiran'ny mpianatra, Jesosy mpamaha olana, Jesosy fiainana mandrakizay, Jesosy ho zavatra rehetra. Io ny Jesosy. Zany ve misy eo amin'ny fiainana. Sa makaizy ianao, sa manao inona ianao, miverena fa raha mandeha amin'ny zavatra hafa Jesosy ianao, dia solalana riana. Io fotsiny fibebana, fiverenana ao amin'ny Jesosy Kristy, ho tompo, ho mpamonjy, ho fiainana amin'ny zavatra rehetra. Ty tantara tiako riana, fanoteniko ny lalana ty, satria indray mandeha fanonefatra ny nandro resako azy. Tiako hampitaina amin'ity. Tanakary malazo ny fanefa trano naisy pastora ao ambadiky. Dia tay sa mandreno tantara io dia fanoteniko ny tantara azy sao. Zao ny tantara misy rangahy anankiray izy. Tena nilasaka ho mpanompon'ny Losifera. Fa ny voalohany zao resaky fika zao. Nilasaka ho mpanompon'ny Losifera. Dia tena zay misy fivoriana atao mihitsy he manao an'izao. Dia rehefa mivory Losifera mihitsy mipetraka amin'ny seza, mampivory anay, dia maniraka. Dia mantianana orehanao an'izao. Dia mizara azy. Alao magnomtarika famoroana tanàna rehe. Alao manakorotana tokantrano rehe. Alao mampiteraka accident rehe. Alao mitaritarika ny famonoana ny rano rehe. Alao manao an'izao. Samy mandeha. Dia lasa izy ty rangahy nefa tonga kristiana izy mitantara. Nandeha izy hamono lehilahy anankiray misy ao nampanaovina. Rehefa tonga tao ambaravarana, dia zao ny zavatra hita. Mandohady eo ampovoan-trano lay rangahy, ary zao feo reko, Jesosy Kristy eo. Vonahelo an'iny aho izy rangahy, sy azoko atao solo, sy tafiditsy atao an-dranosony aho. Nanao zay fara heko aho, mba hamitako ny misy ao koa fa tsy vitako ardeny Alamagna. Rehefa tsy maintsy mivory ilay manao tatsy, dia sana mifanao ihany, vory eo aho, dia samy milaza ny azy. Tanteraka ny ahy ny fanoroana trano tarie, efa zato ny raimay. Tanteraka ny ahy misy ao tarie, ny vatika ny tobila sady simba ny tobila, ny maty ny olo kendreo maty. Tanteraka ny fanakorotana tokantrano tarie, efa miditsy ny divorce. Tanteraka ny ahy mianina tarie, zao ny zavatra nisy tarie. Avy amin'ny toroko amin'izay izy le rangahy. Dia hoy aho, ao izy dia mifona amintsika, mifona aminao, sady mifona amintsika mpiala-miasa fa tsy tanteraka ny ahy misy ao. Antony ty sao. Voniditra tao amaravarana aho izy, dia nisy feo reko tomon'ilay rangahy manao hoe Jesosy Kristy eo. Votako ny teny iny le rangahy, misy raha nipoaka na heribe tao anaty trano, ary sipolopolo iaby ny tao. Dia nysirisiriko izy, laky Losifera ny sipolopolo koa. Aizika aloha sipolopolo? Sipolopolo zay, nianza-djeboka dia mikopokopoka sa hitanao sahala amin'ny olona, sa misy hery mamely azy. Zay le sipolopolo. Sa hita azy natao. Rehefa taisa tao le ranamany, dia nandinika izy. Matozany leky Losifera ny sipolopolo iny. Mazava ho azy fa na misy hery amboniny zany, mampisipolopolo azy. Ary rehefa mifotoro io, dia fantany fa iza Jesosy Kristy. Ary tonga kristiana izy ny tovavolombelona. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra.
Jesosy Kristy. Anarana mpandresy zany, anarana mitondra fiainana zany, anarana manala fahasahiranana zany, anarana mamaholana zany, anarana mitondra fiainana mandrakizay zany. Fa maminao ve zany? Fiainanao ve zany? Mba asaky eo ambavanao no ny fiainana azy ve zany? Mba tomonao andranonao ao ve zany raha misy olana sa makaisa? Mba vary hoaninao ve zany Jesosy zany? Mba ampisonao ve zany? Mba fiainana hoanao va zany Jesosy zany? Raisy, ino fibebahana voalohany? Fiveregnanao am Jesosy Kristy ho tompotsy mpamonjy asika, ho voaloha lahara, ho lohany amin'ny fiainantsika manontolo. Fa iveran'izay dia sa misy fibebahana. Miverena ao am Jesosy. Eto Jesosy androany, mandray anao hiverinao aminy. Raha ny marina dia zao, mampalahelo azy ny fiainanao sy manana azy, satria ny fiainana tsy misy an Jesosy dia anarany filazanao fiainana fa fahafatesana zany ry havana. Ny ampify sy ny androany tsy misy an Jesosy, fiainana mandeha ho azy, fiainana tsy misy fanantenana. Ny tokantrano tsy misy an Jesosy, tokantrano sahala amin'ny fasana azakany fahafatesana. Firenena tsy azakany Jesosy, tsisy dikany zany. Fiangonana tsy azakany Jesosy, tsisy dikany zany. Raisy Jesosy. Io fibebahana voalohany, raisy Jesosy, ataovy masaka ao ambavanao ao, tomono maraisy hariva, tomono amin'ny zavatra rehetra. Dia hoy dada ray Solamo raha nampianatra ny fifo azy amin'ny tany soatanana. Na hanao inona voalohany dia zao, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Io fibebahana voalohany. Ao am Jesosy tanteraka ve ny fiainasika. Fa sy mpiainy fotsiny ny soratra masina fa mamitantena sika raizany. Ahazo am Jesosy ny fiainana sika. Ny sisa dia somary nandalovako fa iny fototra iny no lavalava tahaka an'izay. Ny faharoa ry havana dia zao mofantanana sika voalohany. Mibebaha aoka sy mpiainy fotsiny ihany fa ho mpakatolon-teny isika. Ny faharoa dia zao, adiny toko faefatra dia ny voalohany ka hatrany fahafolo. Toko faefatra somary mifampibikiniko sy tiako lazaina aloha lazay satria nany fahefana moa no lahatereto baharo ety so dia ndraiky raha fandingany ty dia raha so nilazako azy. Toko faefatra dia ny voalohany ka hatrany fahafolo. Ny fisaka izana amin'izao tontolo zao dia mahatonga ny olona ho fahavalon'Andriamanitra. Ananarany eto koa zany fa tsy fahamarinana fa hadisoana ny misakaiza amin'izao tontolo zao mahatonga asika ho fahavalon'Andriamanitra zany. Ino moa ne zao tontolo zao resana eto? Io ane ny vola, io ane ny harena, io ane ny laza, io ane ny voninahitra, io re zavatra maro mamirapira sa eto amin'ity tany ity zay andaoza asika an'Andriamanitra. Mila mandiny tena amin'io sika. Mila mandiny tena amin'io sika. Ny fiangonana atao Laodikia dia anisan'izay nanarina mafy tamin'ity. Fiangonana Laodikia moa izy mipandilika sotra masina fiangonana miorina tamin'ny tanàna ny mpanan-karena. Talo risy zany fiakanjoana akanjo volomparasy dia irehariana misy. Ary mandraharaha tao am-piangonana aza ny ivony dia finambola. Hanika ny asa nananazara toerana tao amin'ny fiangonana tao tenan'Andriamanitra fa zay zavatra tena nandranoraina tao dia ny vola, ny harena ary ny voninahitra. Ahoana no ampisy lasa? Ahoana no ampisy voninahitra? Ahoana no ampisy vola amin'ity fiangonana ity? Sy refony ny tenan'Andriamanitra. Ka rehefa ny tenan'Andriamanitra sy misy toerana fa ny vola, ny harena, ny lava sy ny voninahitra dia sahala amin'ny hoe nihidiana hatatatsia ny varavarana dia miroana ny mpilana ivy ty Jesosy navoaka ny venana. Raha ny fonao sa misy tenan'Andriamanitra fa feno fitadiavam-bola, feno fitadiavana laza sy voninahitra noaka tao an'izay Jesosy. Zay no dikany noroahana tao Jesosy tahaka ny tranga tany Laodikia dia tena tafavoaka ny varavarana tanteraka Jesosy. Dia hono hoe ny andininy fahafirina amin'ireo amin'ny taratasy ny Laodikia mihidy ny varavara. Ino misagana izy izy? Ino misagana eo am-baravarana izy ka mandondona? Efa mba misy toerana ho ahy va ao anatin'ny fiangonanao. Efa mba misy toerana ho ahy va ao anatin'ny tokantranonareo sa filabola be ao. Koa ny elefitry tany Karmalazo ny tokantrano zao dia manjary karazana ino cybercafé siana hôtely. Ino arô to ho avy an-drano dia mitronecta, ho avy an-drano dia misakafo dia matory, connecta misakafo matory, connecta sakafo matory. Maro ny tokantrano zanaky ny fifoaza otrafa zana. Fa ino ary tokony misy? Mba reao ve ny tenin'Andriamanitra. Raha reo connecta sakafo matory ao bera ny tokantrano. Reo ane ny vola, ny harena, na ny famirapirata ny zavatra zao tontolo zao tsy diso azy, tsy rafo azy. Fa raha sy ao tenin'Andriamanitra dia efa nivelany an'izay Jesosy. Androany amin'ny ty fahadimy amin'ny fitopolo tao ty
Moandontonan Jesosy iray ny varavarany foko, varavarany tokantranonao, varavarany fiangonana. Ino misangana eo ambaravarana ao tamandondolo nefa mba misy toerana ho ahy vao. Savola ny be amponao ao, ny be voninasa ny be amponao ao, ny belaza ny be amponao ao, ny famirapiratana ny be amponao. Andao hipetaka fanasatara iazosika Jesosy eo. Tahaka an'izany koa ry hava filaza amin'ity zakoba ity. Fa hita hatramin'ny vavaka ataosika zany hoy toko faefatra dimy fahatelo. Ngamba voakiko kely toko faefatra dimy fahatelo. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo siany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Rehefa mangataka sika ny raha ataon'i Jesosy ho angata aloha velako soa. Raha le zao sika ro atao hoe tonga eto mitoby farimena sika manova dosiezy raha tena tianao hangatana amin'ny Jesosy atery fa ho azonao zao ty zao mba azosaresagna ve raha vena taratasy firy reny mba tena hangatako mba avelao tanteraka ny heloko rehetra. Raisy ny fahazanany raha sy tiako afaka ty sahitako lanza. Jesosy eo mba mpitombony finoako, Jesosy eo azamy saraka mitaovy matoky ianao mandrakariva ny fiainako ao. Firy mba magataka an'izao. Ny atahorako vila tahaky ny raranon'io na mba mibebeniko io. Tôbila sarasara tahaky ny ranon'iny fa niahy tevana mba le marika tôbila ve. Anina tahaky any sao lahy teo zany sadiso zany fa raha mandeha ho azy zany rehefa tena ao amin'ny Jesosy. Io lena zany hoe mangataka ianareo fa tsy maranzo satria nahoana diso fangataka ny raha hanaparanareo amin'ny io angatanareo tsy mahazo zany ianareo tsy mpanaranareo zany ho Jesosy. Dia mila dinisika sara io sao dia feno fitiavana izao tontolo zao ny nofo ny voninahitra ny reko am'izao fiainan'izao ny fosika anarin' Jesosy am'izany fo. Fahatelo ity toko fahatelo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny andiny fahavalo amby folo. Toko fahatelo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny valo amby folo. Ny fialonana zay miteraka makany amin'ny fampiadaniana. Ino le zany fialonana eo zao zay moa fialonana lasa olo tia tena sy mihevitra amin'ny tombosoan'ny tena ny olo anankiray. Dia zao am'izay zavatra misy raha misy zavatra anankiray soa dia tokony ho azy fa le lasanao zay dia samy fanaraka amin'iny sika na farafarafony dia zao iza siza mitovy-tombosoa amiko mba hiaraka miady n'ity tombosoa anankiray ity. Dia sisa mitovy sy miavy mitovy-tombosoa tadiavina amiko dia misaraka. Io le hoe fialonana mitarika eo amin'ny fifampiandaniana. Misy ve zany moa sa misy na eo amin'ny fiarahamonina ena ao amin'ny tokantrano aza ena eo amin'ny fiangonana aza ena eo amin'ny fiangonana aza fitadiava-tombosoa io besaka amin'ny fiangonana. Riava anarona zao toerina tenin'Andriamanitra zao ny toempo manana zany zavatra zany dia ahiziny zao tenin'Andriamanitra zao eto androany. Dia rehefa zay moa koa izy dia manao tiafa ho mangidy. Io lay fampianarana teny tamin'ny maray misy fangidiana nona zany amin'ny hoe fialonana. Ino le fangidiana misy olo dia mangidy aminao. Dia sanatria vavy tika avy eto amin'ny tompo ty misy olo mangidy aminao eto. Dia le olo mangidy aminao manapaka sana am'izao dia mahita lalaka toviana sana am'izao ao. Le olo mangidy aminao miposta amin'ny akavana anao miposta amin'ny akavia. Sanatria ny vava ve tonga eto sika ka fanamanana an'izany. Ao ka hanapakevitra hibebaka amin'izany fanansiany zakoba zany fa toetra ao anatin'ny fahafatesany zany ny bebary avy. Dia vanamitomy tena ty tenin'Andriamanitra raha tena raisika ve zao tenin'Andriamanitra tena manaiky va isika sady atao raha hoe zao koa zao hoe raha zao rao fotoana sainy eo ny handraisitsika azy tena hanapaka sanatria raha dia raha hoe ngaky ny pastora sanatria ve dia misy pastora mangidy amin'ny pastora namana sanatria ve misy mpiano mangidy amin'ny mpiano namana sanatria ve misy tompo mangidy amin'ny tompo namana any Jesosy aby io zava miady baramy io tompo io iny sambanao any Jesosy sambanao namorona sotanana sambanao namorona nakarbalazy sambanao namorona manotro sanao namorona farime Jesosy namorona any manaraha am'zay
firy moa ry havana ny fampitanena misy na eo amin'ny fiarahamonina, eny ao amin'ny mpianakavy, na ao amin'ny tokantrano, na eo amin'ny fiangonana. Ibebahany zany faraikina hamonina. Hoy ity tenin'Andriamanitra androany. Fahaefatra dia ity, ny lela sy ny fifanarasia. Toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo sy toko fahaefatra andiny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo, toko fahaefatra andiny faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny lela sy ny fifanarasiana. Ty dia raharaha. Ny lela io kelikely fa asa le lavay io dia mety le mihena fahaefakilao ao le asa dia manana lela libe indrindra na mba maheno zay fa eo aby zany libeny. Fanao leky milaza zatokonao izy akopa, lela fahaefakinao ampitombronao makany amin'ny hely. Io filaza zakopa azy. Satria nahoana, zao azy lazany azy. Laky soavany io fa nahay ny olo mamolaka an'io. Soavany zany atao matanjaka, fa mora ny mamolaka an'io, va nafolaky ny olo. Voay io va nahay ny olo mamolaka an'io. Fa ny lela. Fa io zakopa tena zany filazany azy ao. Sahay mamolaka an'io. Ka lefa nosy izy lefa hinaza nosy. Ao filazany zakopa azy ao. Laky raha misy vody dioka, vody hazo sama libeny roa tahaka amin'ity bavina ty, ampifanogoatigoavina tahaka amin'ty trano ty, dia mainy lela nafokely manomboka tahaka manomboka amin'ny arefanao ny afokasika ny briquet dia manomboka tahaka amin'ny fa vitany mampanjarina veloany. Tahaka an'izany izy akopa ny asan'ny lela. Firifiry ny rehefa mivononinao tamin'ny lelanao mba tanisao zany.